tranao izay fa Jesosy dia fanaolanana anao fanao fahagagana eo amin'ny fiainanao tana tena izy ary tenaandriamanitra dia milaza manao hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao ao dia fahazavan'izao tontolo izao ka raha raisinao izy androany dia ho fahazavanao izy ary ho fahazavantsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity miangavy anao androany miaramy aminay ianao amin'ity izy ity atao mampifono rehetra izany fa tena nananao anao tokoa andriamanitra alokatra nanampiana ilo amin'ny fiainanao izy tsy ireny ianao raha mivotety ianao ho sitrana merentinao ho afaka aminananao raha mik'izany ianao dia aoty ianao manao ty fiampona manontolo rehetra ianao Super!
Haleluya. Tsara ny finoana, haleluya, haleluya, okotony mpanafitiavoa homana, haleluya, ny lofony diadiana, haleluya, haleluya, nefa mahery amin'ny andriamanitra, haleluya, rehefa nomana taminy vavaka eraisony sabatry ny fana etony anarany Jesosy fa amovitra ny ravina. Haleluya, haleluya, okafantatrizany ireo kivivo, haleluya, resiery ny fiainana masina, haleluya, haleluya, kafadio ny ratsy mandresena, haleluya, rehefa niomana taminy vavaka sabatiny fana etony anarany Jesosy fa amovitra ny ravina, rehefa niomana taminy vavaka eraisony sabatiny fana etony anarany Jesosy fa amovitra ny ravina, amovitra ny ravina, amovitra ny ravina, amovitra ny ravina. Haleluya. Haleluya.
Nous femmes et les jamais les salles, succès à nous, quand c'est les sacs et farci va venire già fila danzare sai. Salam
Israel. Hallelujah. Anka vonteny Israel. Rikas kan rehetra izay mandeha zany lerina Andriamanitra rehetra. Hallelujah. Tanora zazalahy efa mifangonana Jesosy mamonjy anosy be. Mandeha filazana tsara dia efa le fety reny patrikoty paty. Dia raha fataona ihany no ataony eto androany. Eno eno miavaka ny hira-po miavaka vonaitra ho an'i Jesosy reny ihany. Da vonina izy izay dia atao hira vonaitra Andriamanitra reny.
Jesus menguji hanareu yu. Jesus menguji anau yu. Ande tu fiangonana biro namako reto ny anabananao fa za mo aloha izy anambokanao antany fony amin'izany fianabana zany to dia rehefa avy eo a manao mitondra inareo aisa tanora avy hatrany dia zay Alleluia, alleluia. Voalohany indrindra sodran'Andriamanitra lehibe tsika fiangonana fa nomeny tombonandro verinaina somatsara ary indrindra fanatitavany ty ray aman-dreny lehibe atsika eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Anosy be miara-banao sy président ny tompo any Lavandro anao firaritso moa efa voalazany ray aman-dreny teo ary misaotra ny pasteur iny zany izy zareo mpanatyrakitra tsy mpanatyrakitra reny fa avy hatrany dia atao vao ny valopinao zafady tsy atao vao ny valopinao dia atosy eto amin'ny président Alleluia, alleluia. Aza atao mampiavafanao izy raha ohatra tsy napozonao fa nefa atao zay azo tananao atao fa mendrika atao an'izany zao ray aman-drenitsika zao président miarabanao izay amin'ny anaran'i Jesosy soloko teny eto ny fiangonana soloko teny eto ny fiangonana ny tena tsy fiabary fa ny teny nomena tompoko dia raisina satria masolana da ny ampanety tena lehibe mitondranina ny teny fiangonana sy ny firaritso araba tratrany noely araba ihany koa na tratrany taona vaovao
ny tompo any alavandro anao ary ny tompo ihany koa ny amehery tanjaka fahasalamany indrindrindrindra ahafahanao miasa ny adidy lehibe makadiry amin'ny fiangonantsika. Alleluia, alleluia, alleluia. Dia manaraka izany ray aman-dreny izay lehilahy lehibe eto dia efa samy vonona izany hoe modely ny fiangonana ihany koa moa izay satria ny lahy dia taraka ao anatin'ny fiangonana dia atombokay avy aminay reto ny firaritso dia misy fareventy kely ray aman-dreny ho atolotra mpanajana dia samy an'olona ny tsirairay avy izay dia mbola ho avy eo koa ny fiangonana tadia kely dia kely izy ty président fa tsy feninay Jesosy amin'ny PDB. Alleluia. Asa-isa pitubuhan dia manijo. Asa-isa lumino dunia hija. Akiana nana uwiri hati. Duni panijabu sini pamariana. Optimisha fiarabanan'ny Krista dia atsirotsia satria fifatsy Krista fampifatsy ozy le filompirana zay faly dia faly mahitanao hoe Jerusalema matanjaka mbola nomero mpampisafina izany zavatra Alleluia. Tsy izany ihany fa Fadao miaraka aminareo maneny fialatsiniko ny fahatarana tany amin'ny fiangonana Rahavavy fiangonantsika ihany izany tamin'ny embouteillage bebe hectare vao tonga teto faly mahitadava anareo rehetra avana ao amin'ny tompo ianareo reo no praitako amiko ao amin'ny tompo Alleluia. akonana ao amin'ny tompo iteny izany aho satria isika rehetra dia zanak'Andriamanitra
no ny finoanan'i Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra aho no ny finoanan'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra ianareo no ny finoanareo an'i Jesosy. Zay no mamarina ny tenin'ny Tompo hoe ray ihany no rainareo, ray Jesosy Kristy zay any an-danitra. Fa ianareo rehetra dia prana avokoa. Nampianatra Jesosy, iza moa no remiko, iza no rahalavo, iza no anabavitro, zay rehetra manao ny sitrapon'Andriamanitra, zay rehetra mandeha ten'Andriamanitra ka matatokisany. Inoko fa tongeto ianareo no ny fatatoavana ny sitrapon'ny Tompo, ary izay pianakavo ny finoana antsika. Fa iaho anatikavo aminareo, inareo rehetra koa hoe mpanompon'i Jesosy avokoa e. Rehefa nafahana tamin'ny ota isika dia tonga mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra aho, mpanompon'Andriamanitra ianareo. Raha ihany ny tompontsika dia Jesosy Kristy Tompo. Amin'izay mahasamy mpanompon'Andriamanitra izay dia namako ianareo, mpanompo namako, mpiara-miasa isika ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Arak'izay nanenenantsika avy, araky ny fanomezany fanahy masina antsika izay voazarazara no mamaritra ny asa fanompontsika ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray ny Tompo, isika rehetra mpanompony. Jesosy dia miresaka ny amin'ilay hoe ao an-tranony raiko misy lapa maro. Miresaka n'ilay any an-danitra io, nefa azo heverina ihany koa ny fisian'ny tranon'Andriamanitra amin'ny toerana izay misy azy. Eto Anosibe dia lapa anankiray, eny Korogramo dia lapa anankiray, Jesosy mamonjy eny Tsarahomenina dia lapa anankiray, eny Alakamisy lapa anankiray. Misy lapa maro ao an-tranon'Andriamanitra. Dia faly mihitsy aho mahita izao vahoaka maro izao tafavory atao amin'ity lapan'Andriamanitra ity. Mpiara-miasa isika. Enjely aza moa ny teny hoe mpanompo namanao ihany ary John, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mianjona ny finoanan'i Jesosy Kristy. Enjely ny dento izay maika moa fahizako. Tonga eto aho nasain'ny pastera manokana mba hanatrika ny fankalazana ny nateran'ny mpamonjy. Androany ny fankaram-potoananareo, anaovanareo ny fankalazana ny fahateran'ny Tompo. Nahavita ianareo, inoko fa nahafinaritra be izy matoma naharitra toy izao ny olona. Ny fankalazana ny nateran'ny mpamonjy dia fiasana anankiray eritreretana ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fomba ny tiavany antsika, ny nandefasan'ny zanany tetỳ ambonin'ny tany. Baiboly miteny tamin'ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy anao fanavotana antsika zay tao anatin'ny ota na teo ambany lalàna. Nateraka Jesosy ilay Andriamanitra niarany nanamboninahitra tamin'ny ray ny tany an-danitra dia nanafoana ny maizy azy ny voninahiny endrika Andriamanitra dia nifoanany dia naka endriky ny olombelo izy. Zaza niteraka ho antsika hoe soratra masina. Rehefa mankalaza ny naterahan'ny mpamonjy isika dia misaina izany fitiavan'Andriamanitra.
isainako ny fitiavan'i Jesosy fa netretena lany natokavan'i Jesosy tetỳ ambony tany. Ijanona ho tantara moa izany fa Jesosy rehefa teraka tatỳ ambony tany dia nitombo tena saina ary feno fahasoavan'Andriamanitra. Ary hitantsika fa rehefa tonga teo amin'ny 30 taonany izy dia hitantsika tsara fa miditra teo amin'ny asa fanompolo amita ny hiraka. Dia nosorana tamin'ny fanahy masina sy ny hery ary dia nandelenana soa nanasitrana zay rehetra azo herin-devoky. Hitantsika ao amin'ny filazantsara ny tantaran'i Jesosy, ny fampianarana zay nirazay, ny asa fisoloana zay nataony ho antsika, ny aretany dikapoka, ny babeny hazo fijaniny, na ny kely nombona teo amin'ny hazo fijaniny, nandatsaka ny raha maty ho antsika, nalevo nitsangana tamin'ny maty. Rehefa avy teo dia seho tamin'ny mpianatra 70 andro nanam-polo favely izy, miakatra velona any an-danitra, nasanatra ho tombo sy mpamonjy, mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra, mivavaka ho antsika, naniraka ny fanahy masina tetỳ ambony tany izay mitondra fampikena ny fahotana sy ny fandresen-dahatra tanatonga antsika mipepaka. Nanantona an'i Jesosy, mino an'i Jesosy ka nandray azo tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ilay Jesosy Kristy maty rosoloeloka antsika ary nitsangana tamin'ny maty niakatra velona any an-danitra, rehefa niraisitsika dia tonga monina ao am-pontsika menakavy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fahagagana tsy takatra ny saina. Za manana an Jesosy velona atao anatiko noho ny finoto, ianao manana an Jesosy velona ao anatinao noho ny finoto. Fahagagana izany. Ary zay no ankalazantsika ny natongavany tete, satria ho antsika ny nahaterahany, ho antsika ny nahafatesany, ho antsika ny rano lalatsaka, ho antsika ny itsanganany tamin'ny maty, ho antsika ny ipetrany amin'ny tanakavanany ray. Tombotsy ho antsika izany rehetrarehetra izany. Tsy maintsy kolokolotsika ifinoantsika azy, tsy maintsy tirizitsika izany mba tsy naman'ilay olona mandà isika zay milaza hoe zany Jesosy Kristy izany dia tsy tonga nofo. Tena miteny ratsy misy sasany zay miteny hoe Andriamanitra tonga nofo, Andriamanitra nateraka ny veo. Tsy marina izany, tsy naman'ireny isika fa isika naman'izay mino fa tamin'ny fotoanandro dia teraka ny Mesia, nateraka ny vehivavy tonga nofo hanatanteraka ny fanavotana antsika. Tiako mba ho voataiza tsara izany finoana izany ao anatin'ny fotsika. Hiditra aho satria nanarotona fotoana nanomezana fiarabana tratran'ny taona. Mankasitraka tompoko makatelina indrindra raisina ny tsodrano ataon'Andriamanitra amiko any ny firaretso, ataon'Andriamanitra amin'ny pasteur sy ny vady ny any-angonany, ataon'Andriamanitra amin'ny mpiara-miasa aminao, tahian'Andriamanitra ny fiangonanao, ary ae sy aefa be eo amin'ny famponan'ny tompo. Mbola misy kely zay kavery niavaty aminay lehilahy lehibe le teo fa niavan'ny fiangonana président dia tongotra mpanajany zany. Fitiavany président, tianay ianao, tianay Jesosy mamonjy, tianay fiangonana, fa mbola tianay koa ianao raha mandeny lehibe anay. Izy ny président antsika, ry fiangonana izy ny président antsika. Alleluia! Tsika mankatoy, tsika tsy anisany manoritry fa tsika dia mankatoy. Araka tentany mandeny teo hoe tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy ho isika. Ka noho izany mila zantsika manohana zay lehibe antsika, tarika antsika. Dia marano sokodina président, mila velona hatrany ane ary tompony ampobery amin'ny fahasalamany indrindrindrindra ahafahanao manefa ny lehibe makatiry zay napetraka ny tompo aminao. Dia mirary zay ka mirary ihany koa
raha tsy mbola tongena manao anaty ny tompontsika tongetinay amin'ny hitako zao mifampirasotsika. Alleluia, alleluia. Alleluia, somary sadaikatra kely aho hoe fanafitra ny marina fanomezana ho an'ny pasteur Ratafy fiarabana président fiarabana tratrin'ny taona. Zay le izy zay ahitsy pasteur izy zay fiarabana tompo le izy toy nay nataonay teto ambony pilipitra no nataonareo tiany dia natonitra tsika azy zany zavatra zany fanomezana fiarabana fa tsy hoe manao fanatitra ho an'ny fanomezana ho an'ny pasteur Ratafy zay dia zay le izy dia raisiko ampifaniny fa raha fanatitra so dia adika ny sasany ray matsy hoe ianareo fa manao any Ratafy ho Andriamanitra tsy doko mpanompo namanareo ihany aho ary eo mamprésident dia mitoetra ho mpanompo aho manatanteraka asa fanompona amin'ny fitandremana amin'ny fandrindrana amin'ny fampiarana ny sata mifehy ny fikambanatsika voninahitra ho an'Andriamanitra. afapo zay président mbola tsy mody anao fa mipetraka amin'ny seza tsy interview